Salama daholo androany isika dia ndaondray raha hiresaka ny mahakasika ny tsy fanipahalemana izay hita fa ny sesisesy tato ato zay. Ao moa ireo olona izay manao karazana halatra isan-karazany noho ny tereny izay hoe tsy fananana sy ny fahasahiranana izay hita fa mianjady amin'ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao ka tsy vitsy amin'olona no tsy mifidy arapaka intsony indrindraindrindra fa ireo olona izay tsy mahita asa sy ny kamo iasa nefa dia te higalabona amin'izay resaka fiainana mandeha joly izay ka lasa tafananao foana. Tranga tahaka an'izany sy noho ny seho tany Toamasina tany amin'ny campus ny Barikadimy tamin'ity herinandro ity nisy ireo olon-dratsy izay tratehaky ny mpianatra atao amin'izay campus ny Barikadimy zay ka naika maty ny fitsaram-bahoaka. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay rehefa isan'andro eto. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Fa milohana anarantsika an'izay resaka halatra tao amin'ny campus ny Barikadimy zay dia ndaolo ho fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Vaovao mampalahelo tany Ankazondrano Fianarantsoa zazalahy kely miisa roa izay kambana nentin'ny rainy tamin'ny moto haterina hianatra no maty voafaoka ny fiarabe iray izay tapaka hisatra nandeha mafy nidina teo andohan'ny Ivory ny tolakandro ny Omahaliny tokony ho tamin'ny 2 ora ariva teo. Ilay rainy kosa efa any amin'ny hôpitaly raha ny loharanom-baovao voaray hatrany. Voadona tamin'izany ihany koa ny fiara sprinter iray sy bus 38 iray nandritra izay lozan'ny famovizana izay. Ka noho izay dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao fahafatesany zanak'izy ireo izao fa tena mampalahelo izany hoe maty zanaka izany ka aza misosoka alahelontsony ary ainganeka ho tsara levenana ny maty. Fa ho anareo izay mpitondra fiara kosa dia mba melombelo ihany ary mba ataovy foana izay vizity teknika izay mialoha ny hitondrana ny fiara fa sao dia mitera-doza ary hamoizana ain'olona ary mety hamoizanao ainao izany na ihany koa mitera-doza ho an'ny hafa tahaka an'izao ny seho tany Fianarantsoa izao. Mbola ao anatin'izay vaovao mampalahelo izay hatrany mo sempotry ny etona ny lehilahy iray izay 24 taona nidina nanadio ny lava-drano ka tsy nahatsiaro tena intsony ary taraiky tao. Trangany seho teny Morarano Ifary commune Ankarobato tamin'iny andro ny omaly maraina tokony ho tamin'ny 10 ora mahery kely teo izany rehetra izany. Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina ary lehilahy efa tsy misy aina intsony no nakarana avy tao anaty lava-drano. Ndeha hitady vola araka izany no nieritreretiny ity lehilahy izay maty tao anaty lava-drano ity kinanjo nefa ny faty no azo avy tao anatin'izay lava-drano zay. Ka noho izay dia tokony mba nampiasa anirony fitaovana na ihany koa nampiasa anirony sachet izay afaka mampiditra rivotra any anaty lava-drano irony ihany izy tia mialohany hanaovana an'izay asa izay fa satria ao anatin'izay lava-drano izay mo somary teritery ka lasa tsy misy rivotra miditra intsony ka izao ny afara amin'ny fahasemporana ka namoizana aina izao. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo izay avy ety amin'ny Atahoatagasy ainganeka ho tsara levenana ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Eo amin'ny resaka azakazaka antomobila indray dia roniny teny Arivony Mamo fiara isany tsy nampoiziny maro hiatrika ny roniny kanefa nahavitany adiny ny Tesla S izay noentin'ny vazaha iray izay fantatra amin'ny anarana hoe Jean Didier teny Arivony Mamo tamin'iny andro ny afaka omaly iny ary vitany tao anatiny fotoana fohy no nanaovany an'izany hoe 200 metatra pista an'Arivony Mamo izany. Nanaitra ny maro iaho raha nahita an'ity fiara ity satria ny fiara Tesla izany dia isan'ny fiara izay voanivoaka ary isan'ny fiara lafo vidy indrindra ihany koa izany Tesla izany kanefa dia hita ao Madagasikara ao ka izay nahatonga ny besin'ny maro taitra sy talanjona raha vantany voahita an'izay fiara izay lafo vidy izay. Vokatra letsy indray
tsy araka ny nantenaina fa nandisy fanantenana tanteraka anireo mpanjara indray izay mbola mivarotra eny an-tsena ny vokatra letisia tamin'ity taona ity. 7,000 zao no iray garaba raha ny lanjany angamba eo amin'ny 5 na 17 kilograma eo. Tsy azo moramora ny letisia raha hividy ianao fa miaritra orana maromaro miandry ao Anosibe vao mahazo an'izany. Raha tsy kalitao ireo letisia tonga ao Antananarivo ary tsy nitovy tamin'ny herintaona. Efa misy mitsonika ireo tonga any an-drenivohitra ary mahakivy ny mbola hivarotra azy, hoy Ramatoa Georgette izay mpivarotra eny Anosibe eny. Ratsy be sady marikivy ary mety ho efa ilay ambiny tsy naondrana tany andafy angambany ireo tonga any an-drenivohitra ireo. Ankoatr'izay, vao maheno ny mpividy hoe 4,000 ariary ny kilao dia lasa miala teo. 2,000 ariary ny kilao no sahin'olona vidiana, hoy ihany ity ramatoa ity raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Araky ny fanadihadiana natao dia raha tsy kalitao ny vokatra letisia tamin'ity tampio-tazana ity. Ifampitadiavana izao ny letisia tonga ao Antananarivo ao satria kely ny vokatra, manomboka eo amin'ny 4,000 ariary hatramin'ny 5,900 ariary ny iray garaba lehibe amin'ny letisia. Antony nampiakatra ny vidin'ny letisia ny tsy fahampiany vokatra tonga ao Antananarivo renivohitra ao, hoy kosa ny mpamongady. Raha ny vaovao miparitaka any amin'ny tambazotra tserasera 7,7 € ny letisia iray kilao any anaty bortra any Berlin. Izany hoe eo amin'ny 3,700 ariary eo izany ny iray kilao any ivelany any. Ka noho izany dia mety ho maro amin'ny mponina no tsy hinana an'izany letisia izany amin'ity taona ity, noho izay fiakarany vidin'ny letisia izay eo ihany koa noho ny tsy fahampiny izay vokatra miparitaka manerana ny nosy izay. Ndao amin'izay ho resantsika ny eo amin'ny resaky ny tsy fandriam-pahalemana, indrindra ny eo amin'ny resaka karazana izay hita matetika eny amin'ny fiarahamonina izay tranga niseho tao amin'ny kampisin'ny Barikadimo ity ompanantsika amin'ity faraparan'ity video ity. Trateky ny mpianatry ny université ny 30 novambra lasa teo, tokony ho tamin'ny 7 sasany ariva ny mpangalatra tao amin'ny kampisin'ny Barikadimy. Nanararaotra ny andro maizina ity mpangalatra ity ka niditra antsokosoko tany amin'ny faritry misy ny trano fonenan'ny mpianatra tao amin'izay kampisin'ny Barikadimy izay. Solosaina iray no nangalariny tamin'izany fotoana izany. Iray tamin'ireo mpianatra no natsikaritra ity lehilahy izay mampiahiahy ity ka raikitra ny fifanenjehana ary voasambotra ny solotenan'ny mpianatra ity farany ity ary saika nanamparan'izy ireo ny fitsaram-bahoaka mihitsiny. Nisy ny kasitanana azy avetrany ireo mpianatra ireo noho ny fahatezerana. Nentina namonjy sy natao fanadihadiana ilay mpandroba rehefa tonga ny mpitandro ny filaminana ary tafaverina soamantsara tamin'ny tompony kosa ny entana izay nangalariny. Noho izany dia efa tsy mifidy toerana itsofohana mihitsiny ireo mpangalatra amin'izao fotoana izao satria any anaty kampisy avy no sahin'izy ireo idirana amin'izay resaky ny halatra izay. Tena mafimarina ilay fiainana ka tsy mifidy arapaka intsony ireo mpanao ratsy amin'izao ankehitriny izao. Izay sy zay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.